antitra anterina fa izahay dia tsy mpanohana olona fa mpanohana tolona. Sary-piaro amin'ny ainy olona latsaka ary sary-piaro amin'izao mouvement populaire izao. Isika tsy ao anatina club de foot na fikambanana mity ireo mpanakanto malaza, tsy club de fan fa mpitaridalana. Izay no navoa hatramin'izay, ndao nge mba anao jery todika kely teo aloha hoe tany alolo tany dia hoe sady bogosy ny manana, dia iny ny vokany. Dia tato aoriana tato, merci président, merci président, io ny vokany. Noho izany dia cadeau empoisonné ny solelakisme sy ny fanindraindrana olona. Raha ny soratra masina koa ny jerena. Ny Mosesy no ataoko ohatra, hitako hoe mifanandrify tsara amin'izao situation misy izao. Tao anatin'ny fahoriana lalina ny zanak'Israely, dia hozy Andriamanitra hoe reko ny fitarenan'ny olona. Dia naniraka any Mosesy izy. Nampitolagaga ny asa lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy, ny loza folo, nisokatra ny ranomasina mena, voatelina taony miaramila amin'ny Farao. Raha atao zany compte dia hoe tena boosté tanteraka i Mosesy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra. Succès. Fa na eo aza zay succès-ny Mosesy zay dia nisy lehilahy anankiray atao hoe Zetro, rafozan'ny Mosesy, zay ho rafozany moa rehefa avy eo rafozan'ny Mosesy, tsy dia manahoana fa mpisorona ny Medianita, nasay nananatra any Mosesy. Normalement raha isika ka mitoeran'ny Zetro dia hoe iza moa ny teny an'ny Mosesy, nefa Mosesy ane vao avy nandresy civilisation égyptienne ray aman-tony. Mosesy ane vao avy nampandohalika ny Farao sy ny miaramilany. Mba izy la ry Zetro no handeha hananatra ny Mosesy, fa nataony zany ho fitiavana indrindra an'ilay fandresena mba tsy vadika faharesena. Satria na ny zavatra nisy. Maraina mandraparivo ny andro milahatra mangataka fiaonana amin'ny Mosesy ny vahoaka, satria tellement miandrandra azy daholo ny olona rehetra. C'est l'homme providentiel, le Messie. Dia maraina mandraparivo ny andro tsy nisy nitsaharana mihitsy Mosesy nandray ny olona. Dia hozy izy Zetro hoe tsy mety zao ataonao zao, ho sasatra amin'io ianao, fa aleo mifidy olona fitopolo lahy hiaraka hitondra aminao. Ireo raharaha madinika fa ireo raharaha goavana no anjaranao no mandray azy. Dia tsara marihana fa i Zetro dia mpisorona Medianita jentilisa, zany hoe tsy tokony ho koty akory zany, tsy tokony ho inoina. Kanefa mozy Andriamanitra tamin'ny Mosesy henoy ny feony Zetro fa marina ny lazay. C'est la voix de la sagesse, la voix de la raison. Amina toe-javatra ohatr'izao koa mety ho fandrika ho an'ny mpitarika sy ho an'ny filoha ny succès sy ny hoe avaly populaire atao anatin'izay hoe namakivaky zavatsarotra zay, ary fahatelo ho difotry ny fandraisana ny reto vahoaka be milahatra ho raisina. Andriamatoa filoha, vous n'avez que 2 ans ho amin'izao mission nareo zao. Ho anay vahoaka lava be zany roa taona zany tsy andronay, satria zay efa tea hiditra an'ilay tany Kanana raha ataoko sary any ohatra le izy. Fa ho anao fohy kely zany roa taona zany, tsy ho hitanao ny fandalova zany fotoana zany, indray miserana ohatr'izany. Dikan'izay misy teny misoratra masina zay manao hoe raha mahay manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solom-bavaka tokoa. Si vous savez faire la distinction entre le vil et le précieux, misy zavatra sarobidy saropady zay tokony ao no ifatohan'ny fo saina mampananao, fa ny zavatra hafa affaire courante sy ny sisa aleo delegena amin'ny hafa. Satria
ahafahanao miaccéléré satria ny olona miandry ary tsy manana patience ny olona am'izao fotoana izao ka izay indrindra miteny hoe fohy kely ny roataona ho anao fa lava be zany ho anay koa aoka s'inspiré am'ilay tolo-kevitra omeny zetro hoe ny raha madinika alohan'ny hafa fa ny priorité des priorités no tokony ivandoana imasoana andro aman'alina izay no mahatonga am'teny hoe zahay hoa tsy mpanoana olona fa mpanoana tolona ny mahasary-piaro anay am'ilay tolona no mahatonga any am'teny tan'izao misy sasany tafitohina hoe ianao ny verinay fa mpanoana ny mpitondra tsia alazaiko eto tsy mpanoana ny mpitondra zahay fa mpanoana ny fitondrana samihafa zany les fonctions fa tsy lay olona mitondra ka dia rôle anay zay en tant que gardien de la révolution gardien de la voix du peuple conscience ary manampy ihany koa ho anao sy zay rehetra miaraka aminao afahana mandeha amin'ny hafainganam-pandeha sy ho efficace amin'ny attente mankadiry andrasan'ny vahoaka aminao sy ny mpiara-miasa aminao samy hitain'Andriamanitra indray tompoko